Miarabantsika iaby mandroso aloha isotro jus e mandroso isotro jus jus inona io bon tretratretra tsy aritra iny araky ny lohateny eo ambony io a dia manambara zao androany amin'ny fomba ofisialy fa ho candidat députation amin'ny toerana zay neviako ho candidat député Morondava ny tenako amin'ny alalan'ny indépendant fa tsy anatin'ny atoko politika zaho raha teo tsy anatin'ny atoko politika na de ray aza tsy anaty tsy TIM zaho tsy HVM za tsy MMM tsy surtout moi ty de fandosirako 1000 km ka zaho arakin'izay teniko zay hoe ho candidat député Morondava zaho amin'ny fifidianana député amin'ny hoavy zaho ka eto zany no tiako hanafarana anareo zay ministra rehetra vaovao ao raha ohatra ka lany ny tenako mety asaky tena tsy maintsy lany manahoana sasany mahavita amin'ny teny hoe tsy voanomboka fifidianana fa miteny hoe tsy maintsy lany de zao vera ataotray teny zany tsy maintsy lany koa za ranga hoe ka ny tena tiako atongavana de zao nafatra anareo zay ministra vaovao ao raha ohatra ka lany ny tenako lany député de fa tiako miaplaza mialoha fa rehefa tonga reny fotoana fiaonana ministra sy député reny hitondrany député zay solom-bavambahoaka misy olo vavany vahoaka malagasy era Madagasikara tena hitondrany député ny zavatra hitaraina ny vahoaka sy ny filany vahoaka dia zay ny tiako asika resaky eto satria zaho tompoko voalohany de tsy handany lera hisaotra anareo sy hilelaka anareo satria zany ny député malagasy lana minitra zay voafetra efa voafetra lay minitra hiresana ny atrasany fotoana letrana lany isolelana lany isaorana ministra moi jamais hangataka aminareo ministra na iangavy jamais asanareo raha zaho tonga ny toroko amin'ny fitenenako de ny zavatra ataoko de zao ohatra mila amboarina dabara Morondava mila miala amin'ny délestage ny Morondava fa tsy hoe mangataka aminareo zay andriamatao ministra mba mila mba inona no hitalaona ministra misy hira zay misy hira ny mpanakanto avarabaritra zay to tsy vola mbabanao zay hira iny tsy volanao ro hangatanay amin'ny vahoaky aminao na hoe isoloavinay mila misolelaky votanteraina asanao ary hetahetam-bahoaky feo am-bahoaky zay manarama ny ministra zay maniraka ny député no oentina zany hoe tokony ordre fa tsy fangatana fa tsy fiangaviana ny zavatra takiny vahoaka satria volam-bahoaka ny manakarama anareo ministra rehetra ka zaho zany efa tonga fotoana halany anazy zay zaho jamais handany fotoana isotra anareo zaho jamais hiangavy anareo fa mila zao ny vahoaka amin'ny faritra iadidiko mila zao ny vahoaka na faratsy didiko satria zay no asa nametrahana anareo ministra eo mpanatateraka zay filambahoaka arakaraky ny département zay misy anareo tsirairay avy ka ilavitsy iny mialoha eto ka zay defa ambarako mialoha raha tonga amizay toerana maha solom-bavambahoaka zay tompoko de tsy hangataka aminareo velively na hiangavy mba miangavy tompoko andriamatao ministra na rahamatao ministra mba non jamais tsy mila zay ny phrase ampiasako mila an'zao ny vahoaka ny Morondava mila an'zao ny vahoaka Morondava ao anatin'ny fotoana foy zay de eto de hanafatry anareo zay député ho avy eo koa zany zay ho lany vaovao amin'ty fitondrana 2024 ty fa 2024 zao
ry mpanao politika malagasy mba tokony rivotra politika hafa amizay raha tena hoe hitaky fiovana no entitsika hitondrana lay Madagasikara anaty lavaky fahatrana ajanony amizay io resaky fisolelasolelana io mijoroa mahasolo tena mbahoaka anareo député lay tena taraim-bahoaka ro no ento fa tsy lany fotoana fisolelana tsy voatery isolelaka fa asan'ny ministra nio ho angatahtsika rehefa lany zay novakotsika io fa mbola tsy zay engavina tsika député malagasy rehetra zay ho avy eo 2024 mba rivotra politika vaovao koa no entina ajanony io resaky fisolelana eo tompoko fa io foana tsy mampandroso atsika itsika raha ohatra lany tany amin'ny vondrona antoko ray anao itsika solombavam-bahoaka no tokony arifanina ny lay antoko misy anao fa tsy hoe hanao bravo foana na fandeha anaty lavaka lay antoko manao zavatra tsy mety itsika no arifanina mampitodika tokony zao satria tsika solo-tenany vahoaka tsy zany ane filam-bahoaka fa zao tsy zany ane filam-bahoaka fa aty zany no te atao hoe député fa tsy hoe député de hoe hilatsaka député fa ao misy ny volany CLD sy ny fitantanana ny vola anina resaka seza tsisy fitiavana tamindrazana ary tsisy fitiavana nylay vahoaka zay ny fidy fa fisolelana zahoana tombotroa any amin'ny ministra no ataotsika député ka zay no afatroko aminareo député zay ho avy eo koa raha ohatra moa lany zao amizay de fa eo ao zay ary hamelesina anareo zay député lany eo amizay fotoana zay hoe zao no tena asan'ny député fa tsy fisolelana lava tiky zao ny fitondrana ny taraim-bahoaka fa tsy fangatana zay zany fa ho anareo zay tsy makasitrana zay zavatra zay mivavaha mafy mba tsy ho lany zany